Mbola ao anatin'izay fifampizaran'izay ihany dia nahazo fanohanana ihany koa ireo ankizy avy amina fianakaviana sahirana teny 67 hectares teny sy ny teny amin'ny fokontany Ankasina avy amin'ny EGM Ecole de Gitare de Madagascar indray ireto fanomezana ireto afa-mifaly zany ny ankizy teny an-toerana noho izay fanomezana izay. Natsiaro manokana ny zanaky ny fianakaviana sahirana eny amin'ny 67 hectares sy Ankasina izay voasokajy ho faritra iva ny Ecole de Gitare de Madagascar na EGM etsy amin'ny 67 hectares. Ankizy misa efa-jato eo no nitolorana fanomezana ho famalifaliana azy ireo mandritra izao vanim-potoana amin'ny fety izao. Tanjona mba ahitany ampaha-pifaliana mitovy amin'ny zaza malagasy rehetra ao anatin'ny asaramanitra. Fandresendara satria rehefa ny andro noely dia fantatsika efa aty ambany tanàntsika be dia be ny ankizy tsy manana zany fahefana vidy kilalao zany. Dia izay nahatonga nanao hetsika hoe isa-taontsika isaky ny noely dia andaontsika hizara kilalao amin'ny fo madio. Dia ihany koa dia miara-miasa amin'ny ankizy avy Ankasina. Dia zareo zany mahafantatra tsisy ankizy ny cité aloha zany na ankizy anankiray ireo fa araka ny hitantsika ireo. Dia misy amin'ireo ankizy ireo efa rehefa ohatr'izao mandeha laka na izay vao tonga aty. Zany tena ilay ankizy any amin'ny toerana tena mahantrana rehetrarehetra any zany no rezahanay hoe omena kilalao tsirairay avy. Sady faly ny ankizy nahazo kilalao sy vatomamy no natsiaro tena mafampasahirana na ny ray aman-dreny. Faly dia rehefa fety eto izao dia mahazo kilalao foana ny zanakay. Milatsa eto foana isa-marainy dia fety eto izao. Falifaly ery ny tsy manana. Mahafinaritra ka. Isa-taona izy mamena eto izao foana. Tsara ny ataony ka. Ny lazy antsoranaivo fa asa soa natao am-pitiavana ary tsy mila valiny izao nitoto-saina izao. Tsapa ary araha mahita ny fahasahiranana amin'izao vaninandro izao ka izany indrindra no nahatonga ny hetsika mba hifanohanana ao anatin'ny fety toy izao.